Tantaram-pitiavana, tantaran'ny famonjena. Faly miarabanao ry mpiaino jaina manaraka izao fandarana izao. Tantaram-pitiavana, tantaran'ny famonjena ny baiboly. Nahoana hoy ianao? De ny teny voalohany ao amin'ny soratra masina de efa milaza zay fitiavana izay. Angamba mety gaga ianao satria ny teny voalohany amin'ny soratra masina de hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Iteny hoe tamin'ny voalohany io dia tsy hoe sokajim-potoana fotsiny ihany, zany hoe voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, tsy izay loatra, fa milaza ambaratonga pahatsarana, voaloha-teraka, voalohambolana, voalohan'ny taona, ny tsara indrindra. Misy teny ao amin'ny apokalipsy manao hoe lahy matoa amin'ny maty. Ary mira sanda am'lay ao amin'ny boky nosoratan'ny apôstôly Jaona ao amin'ny evanjely dia hoe tamin'ny voalohany ny teny. Ary io teny io no nomen'Andriamanitra de ny zanan'lay tokana, tsy izy akory no nanao ny tany avy hatrany, fa ny zanan'lay tokana no nomeny hanao izany. Any anatanteraka zany afatra sarobidy zany. Jereo manao ahoana reny fitiavana zay nitiavan'Andriamanitra izao voary rehetra izao. Naseho taon'ny fanoloran'ny zanan'lay tokana ho faty isolo heloka atsika izany, nefa dieny vao namorona atsika izy, vao namorona izao rehetra izao izy, de fa ao ny afa-pitiavana fa Andriamanitra de fitiavana, ary zay tsy manam-pitiavana de tsy nahalalan'Andriamanitra na oviana na oviana. Mitohy tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany de tsy nisy endrika sady foana, ary ny fanahin'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano. Tsy hoe mikorotana akory ny hoe tany endrika sady tsy foana, fa ny tany tsy misy endrika sady foana dia milaza fa mitady ponina, mila zavatra apetraka eo, zava-mananaina, zavatra mihetsiketsika. Fomban'Andriamanitra eo amin'ny fataony ny mampiseho tsikelikely ny zavatra izay ilaina, ka tsy tonga de napetrany teo akaikin'ny Adama akory eva, fa i Adama aloha no navelany ijery izay sahaza ho azy. Rehefa tsy nahita izy dia nika, ary dia nomena ilay vady sahaza ho azy izy, ilay mpanampy sahaza ho azy, ilay valikavatra, valim-pangatahana nomeny. Tahak'izay koa ny tany tsisy endrika sady foana dia mila ponina, fa tsara tarehy ny tany tamin'ny vao famoronana azy, tsy misy korotana fa mahafinaritra, ary misy aina satria ny fanahin'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano, ny rano sy ny fanahy, ary ny raha hoy ny apôstôly Jaona no manambara, dia manambara ny famonjena, fa manambara ny fiainana kosa dia ny rano sy ny fanahy. Velona zany ny zavaboarin'Andriamanitra, Andriamanitra velona no nanao azy, ary Andriamanitra fitiavana. Ary ao anatin'izany hoe aizina ny tambonin'ny lalina izany, dia tsy navelan'Andriamanitra tao anatin'ny aizina izao tontolo izao, tao anatin'ny ataoko hoe mitady ponina sy mitady fiainana hietsiketsika ao, fa de hoy izy hoe misy mazava dia misy mazava. Izao ny fahazavan'izao tontolo izao i Jesosy Kristy,
Kristy zany io fahazavana ambara eo, tsy mbola nisy ny masoandro tamin'ny andro voalohany, ary dia nosarahin'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina, ka ny maizina moa zany dia hariva ary ny mazava dia andro.